Amin'ny taranja andisport kosa indray na ho fantanjahantena anivon'ireo olona manana fahasembanana dia ho tanterahana any Fianarantsoa ny fidinan'ny tompondakan'i Madagasikara ny 20 ka hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao. Nisy ary ny valan-betsaka nataony zareo tamin'ny mpanao gazety ao anivon'ny fédération tamin'ity herinandro ity hoentiny namana Zakinora kotomanana amintsika. Nampafantatra ny fandaranasany amin'ity taona ity sy amin'ny taona ho avy ny Fédération Malagasy ny handisport na ny Madagascar Paralympic Committee ny talata maraina teo. Ny akaiky indrindra amin'izany dia ny hanatanteraka ny fiadinana tolotaka nasionaly amin'ny Fianarantsoa ny valo ambin'ny folo ka hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao. Taranja dimy ny fananana amin'izany dia ny basket ambony fauteuil, ny torbal, ny tsipika ny belasvavy, ny tenisy ambony latabatra ary ny tenisy. Izany fédération hatrany moa ny anaparitaka ny fantanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana ao amin'ny faritra rehetra raha nambaran'ny filohany Monja Dinara. Hatramin'izay tokoa dia teto an-drenivohitra foana no andraisana ireo tsika nasional ireo. Ny taona 2024 kosa dia natao tamin'ny Mahajanga izany. Ho fanomezana io politika io dia nanaiky ny andreny fifananana iny Opera Gervais izay tompony andraikitra amin'ny Fianarantsoa. Mandritra io fifananam-pirenena tao amin'ny antoerana io ary no hitiliana ireo atleta sy ny ekipa mendrika hiatrika andiany 20 amin'ny fiadinany amboaran'ny ranomasimbe indiana ho an'ny ekipa tompondaka ho an'ny manana fahasembanana. Fifananana izay atao amin'ny Nosy La Réunion izy ity ny 20 ka hatramin'ny 20 desambra ho avy izao. Mialohan'ny andehanan'ny sotera malagasy nefa dia hisy ny fampifondronana ahatra 20 andro. Mariana fa samy nolombany malagasy avokoa ny lalina voalohany tamin'ny basket lehilahy sy ny tsipika ny belasvavy mandritra ny andiany atao ny taona 1 sy 20 tsy afaka nandray anjara kosa isika ny taona 13 sy tany Comore. Tanjon'ny fédération malagasy araka izany amenindreo ireo zava-bita tamin'ny ireo taona lasa ireo. Taranja efatra moa no ifaninana amin'izany dia ny tenisy, ny tsipika netbe, ny basket ary ny boccia. Ity farany izay taranja vaovao andraisan'ireo manana fahasembanana mipetraka ambony fauteuil ho amin'ny tsipika netbe. Ankoatr'izay nampahafantariny tompony andraikitra ihany koa tamin'ny fotoana io ny vokatra azon'izy ireo nandritra ny andiany fadimy tamin'ny meeting international paralympique izay natao tany Paris ny 4 Jona tamin'ny ankapobeny moa dia tsara ny vokatra azon'ireo atleta efatra tamin'izany dia i Freda, i Germaine, i Nico ary Velana. Medaly limy iray miampy medaly volafotsy roa moa no nentin'izy ireo nody, vokatra izay tsy menam-pa tamin'ireo firenena goavana nandray anjara. Ireo rehetra ireo dia samy tafiditra amin'ny fanomanana ny lalao olimpika tao an'i Rio any Brezila ny taona 2024 avokoa. Na dia tsy heny firy aza ny fantanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana dia misy ary dia miasa mangina ihany koa ary mahazo vokatra tsara. Raha ny fahitana ireo fandaranasa sy tetikasa ireo dia mendrika ho toanana ny Madagascar Paralympic Committee.